Olona telo no maty ary miisa 490 arivo ireo tra-boina tamin'ny fandalovan'ny cyclone Dikeledi tany amin'ny faritra avaratry ny nosy araka ny tatitra avy amin'ny barao nasionaly misana ny tandin-doza sy ny loza androany alatsinainy tamin'ny 3 ora tolakandro avy amin'ny atokantrano miisa 520 arivo moa ireo tra-boina ireo ary avy any amin'ny faritra Analanjyrofo Diana Sava sy Sofia miisa 270 kosa ireo olona tsy maintsy nafindra tamin'ny toerana voatokana atao Vemara, Amboilibe, Nosbe ary Sambava efa mahatratra 770 arivo izao ireo trano dibo-drano, miisa 770 kosa ireo trano izay simba amin'ny ampahany ary miisa 120 ireo trano simba tanteraka. Ny sabotsy alina ifoalady teo no nandalo tany amin'ny tendro ny avaratry Madagasikara ny rivodoza Dikeledi tondra arivo mahery sy orana ao amin'ny lakan-drano Mozambika ao misy mifohy beny amin'izao fotoana izao. Nahazo filazana loza miloko maitso ny faritra Androy sy ny distrikan'ny Morombe, Toliara 1 sy Toliara 2, Sakara, Betioka Atsimo ary Ampany. Vedette avy amin'ny Bureau nasionaly misana ny fitatana ny loza sy ny tandin-doza na ny BNGRC no ampiasain'ny ministeran'ny asa vaventy hampitàna olona eny amin'ny tetezan'ny Mahavavy taorian'ny fiakaran-drano teo amin'ilay fivilian-dalana eny an-toerana hanamora sy hanohizana hatrany ny fitaterana ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fahaenina taorian'ny fiakaran-drano noho ny fandalovan'ny RIVODOZA Dikeledi ity Vedette ity. Milaza hoe efa vonona kosa ny ministeran'ny asa vaventy sy ny orinasa miandraikitra ny asa fanarenana ny fivilian-dalana raha vao midina ny rano. Vanamariana ny ANDRO'NNY MANAMBONINAHITRA omaly 12 Janoary dia naseho nandritra ny fankalazana ny fanamiana vaovao fitondra mianjaika ho an'ny Vondrona Mpiaro ny filohan'ny Republika na ny garde présidentielle ankoatra ny fanolorana ireo fanamiana enti-mianjaika vaovao ireto dia nisy ihany koa ny fitsidiana ny toerana fanaovana fanazarana teny amin'ny ayady na dojona sy mpanina vaozana ary ny fitokanana ny efitrano fitanjaham-batana na ny salle de musculation vaovao ao amin'ny lampam-panjakana Iavlo. Anisany marika ny fankalazana ny ANDRO'NNY MANAMBONINAHITRA omaly alady ihany koa ny teny Mahazo arivo na ny voninahitra ny fotoana ny Premier Ministre manamafy ny firahalahiana anaovana ity taona 2024 arivo ity ho taona ny asa sy ny filaminana ny fankalazana hoe Christian Tsay tamin'ny lahateny nataony nanentana ireo manamboninahitra hanovo herzika vaovao anakekezana misy kokoa ny malagasy indrina amin'izao fotoam-pahavaratra izao ny tenany. Herinandro taorian'ny firetana tao mandena manambaro ary andoha ela izay samy ao amin'ny distrikany Taolaniaro faritra Nosy dia nahitana firetana ihany koa ny vohitry Bezavona izay misy tendro Saint Louis toerana fitsidiky ny mpizahatany any toerana no sady voasokajy ho vakom-pirenena. Efa misy ampahany voafehy amin'ny afo ny alatsinainy maraina teo raha ny fantatra ny fanometanana tamin'ny mponina sy ny tompona andraiki-panjakana tany toerana tamin'ny famonoana ny hafa ihany koa ny ministry ny Jono sy ny toe-karena manga ary ny ministry ny rano mpanadiovana ary ny fidiovana izay mamita iraka tany an-toerana. Nanansaotra ny famonoana ny afo tao anatin'ny ezina noho ny fisian'ny antsana maro amin'ity toerana ity ka nilana fitandremana tokoa. Nandresina ekipa voafantany Ambalavao tamin'ny isa 4 noaotra ny Barea A prime ny sabotsy teo nandritra ny lalao ara-pirahalahiana voalohany nataon'izy ireo any manana ny fiadiana ny tompondakan'i Afrika amin'ny baolina kitra. Fandresina tamin'ny isa 2 noaotra kosa no azon'izy ireo nandritra ny lalao natao tamin'ny ekipa voafantany Mahatsiatra ambony. Baolina 3 no matin'ny silavina fanomezan-tsona Drogba nandritra ireo lalao fanomanana roa izay nataon'ny Barea A prime ireo ka nifandonana tamin'ny ekipa voafantany Mahatsiatra ambony sy ny ekipa voafantany Ambalavao. Baolina 2 no matin'ny sabotsy raha niaona tamin'ny ekipa voafantany Ambalavao ary iray kosa omalalady raha niaona tamin'ny ekipa voafantany Mahatsiatra ambony. Isan'ireo mpanafika namoy baolina betsaka indrindra tamin'ny lalao fifantsanana tamin'ny fiadiana ny tompon-dakan'i Afrika ny 7 arivo moa ity mpanafika disciple FC ity no disadisa nisy teo aminy sy ny mpanazatra dia tsy isan'ireo nandeha tany Algeria ity mpilalao ity amin'izao fiverenany andrafitra ny ekipa-pirenena malagasy izao indray dia mbola noporofony fa isan'ireo mpanafika malagasy manana ny maizy azy i Drogba.